tsy atao tompotrano iono isika mianakavy amin'ny fahatongavana mpitandrina solofiranaolony azo amin'ny fisotonronono izay nahazontsika fampandrenesana miaraka amin'ny FPMA rehetra. Koa mamelay anareo mba hanazava fohifohy ny momba n'io mpitandrina io. Andriamatoa solofiranaolony azo dia mpitandrina voalohany teto amin'ny fiangonantsika Sergy izay mijoro sy napetraka tao FPMA fahatany afovoany tamin'izany fotoan'izany. Natao tamin'ny fomba ofisialy izy io tamin'ny 5,780 hatramin'ny 7,780 araky ny fitsipiky ny FPMA tamin'izany fotoan'izany. Nanomboka tamin'izany dia nisokatra teto amintsika ny fandraisana diakona, ny fanatanterahana ny batisa sy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny sisa tsy voatanisa. Eto dia tsy valapatra amin'ny tantaran'ny fiangonana satria raha ivalapatra amin'ny tantaran'ny fiangonana dia ho lava ny fotoanantsika. Milaza fotsiny ihany amin'ny teny fohifohy ny zava-bitan'ny Andriamatoa pasteur Ramaolony azo teto amintsika izay. Ka noho izany rehavana noho izay zava-bity zany dia manentana antsika sahady amin'ny maro mpifaliana saotra amin'izay fotsika tsy antory akory zany fa mba ho mari-pakasitrahana ihany. Dia tao amin'ny alalan'ny boaty drakitra zany izay hitatsika ery ampidirana ery. Ega ny havana izay ataontsika rehetra dia hitombo ary hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Misaotra amin'ny faharetanareo amin'ny anatanterahana antsika izay ary man'Andriamanitra ireny.